no miasa tsisy adiavitra tsisy zavatra ho tanteraka zany ato fa raha te androsanao dia manatona zany Jesosy Kristy zany Panompony Jesosy eto amin'ny tanty Panompo tsy misalasala amin'ny asa atao ninninona didin'Andriamanitra ninninona didy zay apetraka Andriamanitra manaiky manatanteraka zay teny napetraka Andriamanitra fa zay ny fampandrosoana ny tanty Halleluia miolana tsika dia toritsika araka ny sentiment zay tiavatsika azy ny tenin'Andriamanitra ambany sy lazaina aminao fa tsy niteniko na ny teninao no toriny fa ny teny Jehova Andriamanitra Israely Jehova tompony maro masina ny tenin'Andriamanitra ka mila fitandremana ny fitoriana azy tsy maintsy lazaina zay tiany ambara mibebary avako ndao ianao no azo ny loza fatezeran'Andriamanitra Manompo Kristy eto amin'ny tanty Manompo tsy miverafera amin'ny asa atao Manompo manaiky ny didin'Andriamanitra manetry teny masaky mahatoky ny herin'Andriamanitra da manainga antsika malagasy mba ametraka amin'ny finoana fa zay no fampandrosoana fa Andriamanitra tsy vasitany ny ampahory atsika yaika zany babe katsaka anatina poalo a io tenin'Andriamanitra io zay mataty mitoetry fa zay tsy mataty dia mipitiky raha ty azo fanambinana ianao dia tsy maintsy tanterahana ny teny zay nanirahan'Andriamanitra anao fa raha tsy te azo fanambinana ianao dia avy anao amin'izao andramokely tsy manatanteraka azy dia ho hitanao valiny io Kristy io ihany no mampivoatra ny fireneny ty fa rehefa tsy misy any Kristy tsy zavatra tanteraka zany ato fa laika fotsiny zany alefa leroa Madagasikara ato fahalemana ny tampotsika mamirapirety Madagasikara eo anatrehan zao tontolo zao alefa leroa miara-mandrositsika miara-mirony miara-mampandroso manao tsara ty Madagasikara ty ho avy fandrosoana efa lazainao a fa tongo-tsakavian'i Jesosy Kristy ty Madagasikara ty tsy maintsy tanteraketo ny teny zay naloko ny vavan'Andriamanitra Panompony Jesosy Kristy